dia falomerabatsika rehetra indray a izay tonga amin'ity andro alaroby 7 ny volana janoary 4 ity a nanokana fotoana ianao a afahana miaraka toy izao amin'ny raha lasy anabavy ankonana izay iray fanahy aminao a ary tsy vitany hoe hiaraka fotsiny fa iaino ny tenin'Andriamanitra isika ka vonina ve ianao a andray an'izany tenin'Andriamanitra izany androany amena tsarofo fa eo am-pianona ny tenin'Andriamanitra ianao raha lasy ranabavy dia mahafantatra izay ilainao Andriamanitra. Ozy izy ny voasoratra ny bokin'ny Hebreo 4:12 any hoe fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ozy izy ka maninona ozy izy zay lazainao zay ny dikan'izany dia mahafantatra ny zavatra iainanao Andriamanitra ary arakaraka izay zavatra iainanao zay dia te hiteny aminao izy, te hanitsy anao izy raha misy zavatra tiany amboarina aminao, te hampahery anao izy raha mila izay fampaherezan'izay ianao. Dia androany ny ataonao dia mila misokatra ho an'Andriamanitra ahafahany miasa any am-ponao. Amen. Dia sika ankehitriny ary andray nivaky teny a izay fampizarantsika indray a ao anatin'ny fotoana fohifohy izany. Ny raisitsika dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina 5:7 ihany no raisitsika. Romanina 5:7 zao mivaky ny teny a amin'ny anaran'i Jesosy fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray no anaovana ny maro ho marina kosa noho ny fankatoavan'ny iray. Averiko indray mandeha. Fa tahaka ny nanaovana no maro ho mpanota noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray no anaovana ny maro kosa ho marina noho ny fankatoavan'ny iray. Ampitsika teny anankiray izay ainao tsara mihitsy a Korinthianina 2:17 teny izay tsy vaovao aminao fa efa renao matetika ity teny anankiray ity nefa averina amintsika ihany le izy a satria misy zavatra tiany Tompo ho resana amintsika. Korinthianina 2:17 ny anaran'i Jesosy hatrany. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy tovy mafy dia olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Ireo teny anankiroa ireo raha lasy ranabavy no ifampizarantsika amin'ity fotoana anio ity. Ozy izy amantsy anao hoe teny tsy vaovao amin'ny sofinao a fa efa farenao matetika kanefa androany Andriamanitra te ilaza zavatra aminao. Raha jerentsika ireo teny ireo a dia misy zavatra hitovizana ao anatin'le izy. Miresaka olona anankiroa le izy. Le tao amin'ny bokin'ny Romanina 5:5 teo zao dia miresaka izy a voalohany indrindra olona anankiray izay antsoina hoe i Adama. Ary akoatran'izay koa dia miresaka izy a olona anankiray izay antsoina hoe Jesosy Kristy. Takan'izay koa le amin'ny Korintianina 2:17. Ka androantsika zany dia hiresaka makasika ny identité ao amin'ny Kristy sy ny identitén'ny olona tsy ao amin'ny Kristy. Ka raha omentsika aloha hevitra ty afatra ty zany a dia ataontsika hoe iza moa ao. Tsy za rery fa ianao koa mametraka an'izay fanontanian'izay ianao hoe iza moa ianao io, ianao tonga eto io, ianao manatrika an'izao fitoam-bavaka izao io na amin'ny alalan'ny tambajotra, iza moa ianao. Ianao hoe fa mba nametraka an'izay fanontanian'izay tamin'ny tenanao hoe iza moa ianao. Mbola misy tsy nametraka mihitsy. Na efa nametraka ianao na mbola tsy nametraka dia ho valentsika izay fanontanian'izay androany hoe iza marina ianao io. Ity fanontaniana ity raha apetraka amin'ny olona dia ny zavatra malian'ny olona azy voalohany indrindra. Raha nontanianao zany ny olona anankiray hoe iza moa ianao dia tonga dia ny amaliany azy hoe za dia iza reo. Za dia talen'ny orinasa ianina. Zay ny amaliany azy. Iza moa ianao?
za direkteurany anina ny orinasa zao. Zay ny maliny olona azy valiny olona amin'ny alalan'ny asa ataony le izy indraindray. Rehefa apetraka ao zay fantanina zay hoe iza moa ianao dia ozy izy hoe za taleniny zavatra oatra zao na za miasa amin'ny zavatra oatran'izao. Akoatran'ny asa ihany koa dia valiny olona amin'ny toerana misy azy eo anivon'ny fiarahamonina le fantaniana hoe iza moa ianao. Ozy izy hoe raha apetraka ao zany ny fantaniana amin'ny olona anankiray zay manam-boninahitra dia ozy izy hoe za général na za colonel na za amiral. Zany no maliny olona n'ilay resaka identité. Nefa le valin'le fantaniana dia identité zay ny tokony valiny, fa tsy miresaka mihitsy hoe inona ny asanao, inona no ataonao, tsy zay le izy fa iza moa ianao. Dia valiny anankiray ihany koa maliny olona ny fantanina io dia izao: taranaka-ianina ako, taranaka mpanjaka, za taranak'le olona malaza ohatr'izao. Zay no maliny olona azy. Na misy mamaly an'le izy ary dia za manambady vazaha. Iza moa ianao? Za manambady vazaha. Nga nisy nyteny anao iza mivadinao? Fa fantaniana mipetraka hoe iza ianao. Zany hoe tsy azon'ny olona le fantaniana. Dia misy amintsika ihany koa tsy mahazo hoe iza moa isika. Fa raha apetraka izay fantaniana izay dia sura fa mety namaly tamin'iray tamin'ireo valin'ireo ianao. Na ianao nyresaka momba ny asanao, na ianao nyresaka momba ny toerana misy ianao anivon'ny fiarahamonina, na ianao nyresaka momba ny firazananao. Tsy maintsy ireo no navalinao azy raha tsy takatra ao le izy. Fa androany tsika hiresaka hoe iza marina isika izay miaraka amin'ny Kristy, na iza ihany koa isika izay tsy mbola ao amin'ny Kristy. I Paoly raha lasa ranabavy eo amin'ny bokin'ny Filipianina toko 7:4 dia mba isan'ireo olona namaly ihany koa izy an'io fantaniana io. Dia rehefa namaly an'le fantaniana izy dia ozy izy Paoly hoe za ozy izy dia olona voafora, olona jiosy aho ozy izy. Ary za ozy izy dia avy amin'ny fokony Benjamina. Za ozy izy avy amin'ny Hebreo. Nyrehare fatratra zany Paoly hoe jiosy, olona nofidian'Andriamanitra, olona mpianatra Gamaliela. Zany ny zavatra nyrehary an'i Paoly rehefa nampetrahana ny fantaniana io hoe iza ianao. Dia zay ny namaliny azy taloha efa tao amin'ny Kristy izy fa nyresaka kely ihany izy momba ny ao amin'ny nofo hoe raha ao amin'ny nofo ozy izy dia manana zavatra hitokiny. Dia teneny le zavatra hitokiny. Fa avy eo namafisin'ny Paoly le izy hoe ataoko taimboraka ozy izy ireo zavatra rehetra ireo noho ny amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy Jesosy ozy izy. I Paoly ihany koa zany mba namaly an'le fantaniana dia zay ny namaliny azy fa nitsindriny tsara le izy hoe tsy ireo intsony fa za efa ao amin'ny Kristy. Ka zao raha lasa ranabavy hiditra ao anatin'ny teboka voalohany tsika ho zaraintsika roa zany ny afatra androany. Ny teboka voalohany ifampizarantsika ao anatin'ity resaka ity hoe iza moa aho dia izao: eo masin'Andriamanitra ny identité an'ny olona dia anankiroa ihany. Ray amin'ireo moa zany raha marimarina kokoa, ray amin'ireo ihany. Ny identité voalohany dia ilay tenenin'ny Paoly teo tao amin'ilay bokin'ny Romanina toko 5 teo. Ny identité voalohany dia olona ao amin'ny Adama. Zay ny voalohany. Dia ny identité faharoa dia olona ao amin'ny Kristy. Tsy misy afa-tsy zay. Tsy misy hoe za mpiasan'ny anina na za talehan'ny anina na za filoham-panjakana na za général na za zao. Fa roa ihany ny identité misy eo masin'Andriamanitra dia na ao amin'ny Adama dia na ao amin'ny Kristy. Ka mila fantatrao zany androany raha maly an'io fantaniana io ianao apetraka aminao indray le fantaniana hoe iza moa ianao dia afaka mamaly ianao zany hoe za ao amin'ny Adama. Raha ao amin'ny Adama ianao dia ho resantsika ohatra ny ahoana le ao amin'ny Adama. Na ianao mamaly hoe za ao amin'ny Kristy dia ho resantsika hoe ohatra ny ahoana le ao amin'ny Kristy. Fa maninona no ilaina mahafantatra ny identité raha lasa ranabavy? Fa maninona no ilaina zany zavatra zany? Ilaina zany satria io no miantoka ny mandrakizainao. Tsy ny asa ataonao no miantoka ny mandrakizainao. Tsy ny firazananao amin'ny manofanao no miantoka ny mandrakizainao. Tsy ny toerana misy anao eo anivon'ny fiarahamonina no miantoka ny mandrakizainao, fa ny identité anao. Zay no masarobidy an'ity identité ty, mila fantatrao le izy. Zay zany ny antony voalohany ilaitsika ny mahafantatra an'ity resaka identité ty. Ny antony faharoa dia izao ihany koa: raha tsy fantatrao ny identité anao dia ny fiarahamonina no ametraka azy.
raha tsy fantatra hoe iza ianao dia ny havanao ny ametraka azy. Ohatra resako aminao, ianao zany efa kristianina fa miresaka aminao ny fianakavianao, ianao dia tsy havanay intsony raha tsy mamadika. Ohatra ny identité anao zany eo amin'ny fijery ny havanao dia hoe olona manao famadihana ianao zay vao accepte ho isan'ny fianakaviana. Raha tsy manao an'izay zavatra izay ianao dia tsy accepte, zany hoe tsisy dikany ianao eo masony zareo. Ka raha tsy fantatrao ny identité anao dia anaika an'ilay zavatra ianao, satria ohatrany hoe tsinitsiny ianao zany raha tsy manao an'ilay izy. Anankiray ihany koa ny havanao, ankoatra ny havanao, ny namanao sy ny fiarahamonina. Raha tsy fantatrao ny identité anao dia ny fiarahamonina sy ny namanao no ametraka azy. Tsika izao ilay manana namana reny dia za moa zany efa niaina an'izany zavatra, dia miaraka amin'ny zareo dia ozy izy ialahy ilay tsy lehilahy mihitsy fa maninona ialahy tsy lehilahy ozy izy fa maninona dia ozy izy ialahy tsy mba misotrosotry miaraka aminay, ialahy tsy mba mifokafoka miaraka aminay, tsy mba mirevirevy miaraka aminay. Taloha zany ohatra n'izany ilay izy. Zany hoe apetraka ny olona amin'izay ilay identité. Ka raha tsy manao an'izay zavatra izay ianao dia tsy olona ianao zany ny dikan'izay zavatra izay. Ka sarobidy raha lasirana-bavy, mila fantatrao ny identité anao. Dia ankoatran'izay ihany koa, ankoatran'ilay havana sy namana dia ny fiainana koa no ametraka ny identité anao raha tsy fantatrao ilay izy. Satria nahoana? Rehefa ozy izy ny fiainana hoe ampiakariko kely ny vidiny entana dia mitaintaina miaraka amin'iny ianao, matahotra miaraka amin'iny ianao. Raha tsy fantatra hoe iza ianao dia matahotra miaraka amin'iny ianao. Tonga ny aretina, tsy fantatra hoe iza ny identité anao dia matahotra ianao miatrika an'ilay aretina. Fa raha fantatra hoe iza ianao dia tsy kontrole ny fiainana zany ianao, tsy kontrole ny zava-misy zany ianao. Ka izay no mahasarobidy raha lasirana-bavy, ny fahafantarana ny identité antsika. Anankiroa izy teo ozy izy ao amin'ny Adama dia ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka maly amin'izay ary tsika ao anatin'ilay izy teboka voalohany ny identitén'ny olona ao amin'ny Adama. Ny olona rehetra raha lasirana-bavy izay teraka rehetrarehetra dia olona ao amin'ny Adama daholo izy. Tsy hakanavaka io na fotsy io na mainty na zarazara hoditra na kelikely maso na bebe maso na vavy na lahy. Rehefa teraka izy ao amin'ny nofo dia identité ao amin'ny Adama daholo. Na nanao iny ny olona io na tsy nanao iny io dia ao amin'ny Adama izy. Ny dikan'izay olona mpanota avokoa. Zay ilay tenen'ny Paoly teo, veriko vakina kely izy ozy izy hoe fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota ozy izy noho ny tsy fankatoavan'ny olona iray. Atsoina hoe mpanota ny olona rehetra noho ny tsy fankatoavan'ilay olona anankiray atao hoe i Adama. Zany hoe ny olombelona rehetrarehetra tsy hakanavaka voateraka dia identifié ao amin'ny Adama avokoa izy rehetrarehetra. Na mbola tsy nanao ny ratsy izy na efa nanao ny ratsy dia identifié ao amin'ny Adama. Ary lazain'ny Paoly fa ny olona ao amin'ny Adama, ny olona identifié ao amin'ny Adama dia olona mpanota. Olona mpanota. Na mandeha am-piangonana izy na tsy mandeha am-piangonana, mpanota ny anarany. Raha mbola tsy mandray alina identité, faharoa izy. Ny mampanota zany raha lasirana-bavy dia tsy miankina amin'ny asa, tsy miankina amin'ny ataonao sy ny tsy nataonao, fa natiora ilay izy, any anaty any ilay izy. Hitanao tahaka ny saka anankiray. Ny saka tsy miankina amin'ny hoe mihinan-kena izy dia antsoina hoe saka. Dia rehefa tsy mihinan-kena izy dia lazaintsika hoe tsy saka ve? Raha mahita saka anankiray ianao zao mihinan-kena dia mahita saka anankiray ianao mihinana bozaka. Nareo ve fa nahita saka mihinana bozaka? Dia saka foana iny sa tsy saka? Saka iny fa tsy hoe tsy nihinan-kena izy dia tsy saka tsy mimintsony ty. Fa tsy haiko hoe voay indray ve, voay ve moa hinana bozaka? Zany hoe tsy miankina amin'ilay ataon'ilay zavatra ilay izy na ilay ataontsika, fa miankina amin'ilay natiora any anatintsika. Satria tsy ny saka rehetra nge ny mihinan-kena. Ny alika koa mba mihinana hena, ny voay mihinana hena. Ka tsy hoe rehefa mihinana hena dia saka daholo zany ny anarany. Tsy miankina amin'izay zavatra atao sy tsy atao izay ilay izy, fa miankina amin'ilay natiora, ilay ADN, ilay raha mikorina ny anaty any mihitsy. Izay ilay mpanota antsika raha lasirana-bavy, ny olombelona rehetrarehetra moa zany. Dia mila identifienao anatin'izay ny tenanao.
identifiao ny tenanao hoe ianao ve le mbola ao amin'ny Adama. Say ianao efa afaka atao amin'ny Adama. Fa inona moa no nataon'ny Adama? Fa inona no nataon'ny Adama? Satria Paoly miresaka amin'ilay izy ao amin'ilay boky ny Romanina 5 teo izy hoe fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fankataovan'ny olona iray. Inona no nataon'ny Adama? Tsy nankatoa izy, izay ny teneny eo. Tsy mamorona. Izy miteny hoe noho ny tsy fankatoavany i Adama ozy izy. Fa inona nataon'ny Adama? I Adama raha lasy dia olona iray zanak'Andriamanitra izy tamin'ny voalohany. Izay ny identitéany voalohany indrindra. Tsy mpanota izy tamin'ny voalohany fa zanak'Andriamanitra. Aizany verset milaza an'izany. Lioka 7:7 miresaka an'izany, miresaka an'ilay tetiarany. Lioka ao anatin'ilay izy dia miresaka izy hoe i Adama zanak'Andriamanitra. Izany hoe tamin'ny voalohany i Adama zanak'Andriamanitra. Fa nisy fotoana amin'izay Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Genesis tao 2:12 miresaka izy makasika ny hoe aza hinananao le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa amin'ny fotoana hinananao n'io hazo io ozy izy dia ho faty tokoa ianao. Dia i Adama tsy nanaraka an'ilay tenin'Andriamanitra fa nanohitra n'Andriamanitra izy. Zay no nahatonga an'ilay tenin'ny Paoly teo hoe vokatry ny tsy fankatoavan'ny olona anankiray dia tafiditra ny fahotana. Izany hoe i Adama tamin'ny voalohany dia nanana identité zanak'Andriamanitra, fa avy eo rehefa ny safidy izy ny andahan'Andriamanitra dia lasa manana identité vaovao izy, antsoina hoe mpanota, mpanohitra n'Andriamanitra. Dia izay taranaka i Adama rehetrarehetra dia olona mpanohitra n'Andriamanitra daholo. Mety misy ilaza hoe za mbola tsy niteny ratsy an'Andriamanitra mihitsy hatramin'izay. Fa raha mbola ao amin'ny Adama ianao dia miala tsiny amin'ny teny aminao. Fa mpanota, mpanohitra an'Andriamanitra koa ianao. Satria tsy izay ataonao, fa izay ataony lay olona identifié aminao. Dia tsy iza fa i Adama. Raha ao amin'ny Adama ary ianao dia izao ny zavatra miendry antsika. Raha ao amin'ny Adama ianao dia olona tafasaraka amin'Andriamanitra ianao voalohany indrindra. Satria nahoana? Izao ny voasoratra any amin'ny bokin'ny Isaia 7:12 hoe fa ny helokareo no efitra dia maninona ozy izy? Izany hoe izay olona manota, izay olona identifié ao amin'ny Adama dia olona tafasaraka amin'Andriamanitra daholo. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra ny olona anankiray dia tsy velona ho an'Andriamanitra izy fa velona ho an'ny filan'ny nofiny, velona ho amin'ny sitrapony nofiny. Satria tamin'ny voalohany ozy izy tsika teo hoe i Adama dia zanak'Andriamanitra, nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra izy. Fa tonga kosa ny fotoana nanoherany an'Andriamanitra dia maty ilay fanan'Andriamanitra tao anatiny, fa ilay amin'ny maha-olombelona sisany ao anatiny izay baikony ota dia velona ho an'ny filan'ny nofiny izy sisa. Tsy manam-paniriana ny tady an'Andriamanitra. Romanina 7:10-12 aloha vakiko kely aminao mihitsy ty identitén'ny olona ao amin'ny Adama ity mba ho azonao tsara ilay izy. Izao ny voasoratra. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy efa nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza, fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny mena rana no ao amin'ny molony, fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona andatsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny aleny, ary ny lalan'ny fiadanana tsy fantany, tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Izay ny olona identifié ao amin'ny Adama. Reo ny vokatry ny ataon'ny olona identifié ao amin'ny Adama, olona tafasaraka amin'Andriamanitra. Faharoa ny olona ao amin'ny Adama ihany koa dia olona mandova fahafatesana. Mpandova fahafatesana. Romanina 5:17. Ahoana mivaka izay teny izay? Fahafatesana no? Fahafatesana no tambon'ny ota. Ny dikan'izay raha ao amin'ny Adama ianao, na dia manao ny tsara tahaka ny ahoana aza eo mason'ny fiarahamonina sy eo mason'ny olombelona, dia miala tsiny havako. Fa tsy maintsy mbola fahafatesana no miandry anao. Fahafatesana foana no miandry anao. Na dia manao asa soa tahaka ny ahoana aza ianao, na dia tsy haiko izay aktivité ataonao ao am-piangonana, satria lasa religion fotsiny ilay izy raha tsy mbola tafahoana amin'ny Kristy ianao. Mety ilaza ianao zany hoe vavaka ihany.
fa raha mbola tsy miova ny identité anao dia miala tsiny amin'nylaza aminao fa tsy maintsy fahafatesana mandrakizay no hiafaran'ny fiainanao. Fahafatesana mandrakizay. Ny olona mantsy ao anatin'le izy dia mety mieritreritra izy hoe mahafinaritra le fiainana, mahafinaritra le miaina, manao izay daniny kibony rehetrarehetra, manao ny zavatra rehetra, manana n'izay zavatra ilaina rehetrarehetra dia mieritreritra izy hoe ohatran'izay koa ny hafaran'le fiainana. Fa tsy ohatran'izay ny hafaran'le fiainana. Fa raha mbola ao amin'ny Adama ianao dia mahafinaritra ohatrany ahoana aza ny fiainanao eto an-tany. Ny fiafaran'ny fiainanao dia tsy maintsy ho fahafatesana mandrakizay. I Solomona anie raha lasa ranabavy nanana ny zavatra rehetrarehetra, nanana voninahitra izy, nanana harena izy, izay zavatra rehetrarehetra ny tadiavina izy mihitsy ny teny an'izany. Tsy nisy zavatra ozy izay nilaiko ka tsy azo. Azony daholo izay nilainy rehetrarehetra. Raha vehivavy mila vehivavy izy dia azony zany ananany rehetrarehetra, ny fahaizana, ny fahalalana. Fa izy nanambara hoe zavapoana dia zavapoana ozy izy ny zavatra rehetrarehetra. Inona ny dikan'izany? Na inona zavatra anananao, na inona zavatra tsara iainanao eto amin'izao fiainana izao ka tsy miova ny identité anao dia zavapoana zany raha lasa ranabavy. Olona efa nanana ny zavatra rehetra no miteny anao an'izany. Solomona nanana ny zavatra rehetrarehetra, tsarovy izay teny izay, fa izy ny teny hoe zavapoana ny zavatra rehetra. Ka izay no iresahana aminao ao anatin'ity tapany voalohany ity. Jereo tsara hoe aiza ho aiza ianao ao amin'ilay identité ny Adama ve ianao? Ahoana ny alalàna fa ao amin'ny Adama ianao? Dia ilay niresantsika teo tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy manam-paniriana n'Andriamanitra, tsy mangetaeta n'Andriamanitra. Mety mivavaka ihany ilay olona, fa tonga aty am-piangonana izy mivavaka ho an'inona? Mivavaka ho an'ny fiainany, mivavaka ho an'ny problemany, mivavaka ho an'ny aretiny. Tsy ratsy akory mivavaka ho an'izany. Fa raha izay ny atongavanao anatonanao an' Jesosy dia miala tsiny amin'nylaza aminao fa mbola i-Adamo zany. Mbola i-Adamo zany. Jesosy anie nanao zavatra be da be, nanao mirakla izy. Hitanareo nanao an'le mirakla ny mofo izy. Dia rehefa voky ny olona dia lasa izy, avy eo lasa ilay olona. Dia avy eo rehefa naona indray zareo dia verina makao amin'i Jesosy dia tenen'i Jesosy mihitsy izy. Tsy ilay mofo omeko ty anie ozy izy ny tiako omena anareo. Fa le ao ambadika le mofo, le fiainana mandrakizay. Fa nareo tsy mety mandray an'le izy. Dia taka izany koa misy olona manantona an' Jesosy noho ny amin'ilay mofo, ilay mety levona. Fa tsy mety manantona an' Jesosy izy noho ny amin'ilay mofo, lay mahavelona azy mandrakizay. Ka androany raha lasa ranabavy mety mivavaka, misy olona any tsy fantatro ianao mety manaraka io, mety manantona an'Andriamanitra ihany ianao, fa tsy noho ny amin'izy tianome fiainana anao, fa noho ny amin'ny fiainanao amin'ny maha-olombelona anao no nanantonanao azy. Dia miala tsiny fa mety mbola ao amin'ilay Adama ianao izay. Mbola identifié ao amin'ny Adama ianao. Ary raha identifié ao amin'ny Adama ianao dia fahafatesana ny tambon'ny ota. Romanina 5:7-7 mpanota ny anarana. Izay ny tapany voalohany raha lasa ranabavy ahafantarantsika hoe aiza ho aiza. Sika ny tapany faharoa dia ilay tenenin'ny Romanina 5:5 teo ihany 7:7. Ozy izy hoe fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fankataovan'ny olona iray, no anaovana ny maro kosa ho marina noho ny fankatoavan'ny anankiray. Inona indray ilay identité faharoa? Identité ao amin'ny Kristy. Ilay olona ao amin'ny Kristy, ilay olona tao amin'ny Adama teo dia olona mpanota no anarany. Ilay olona ao amin'ny Kristy kosa ozy izy Paoly dia olona marina. Olona marina. Ilay identité ao amin'ny Kristy raha lasa ranabavy dia tsy raisina automatika ohatran'ilay identité tao amin'ny Adama. Ilay identité tao amin'ny Adama voateraka ianao tonga dia mandray anazy. Ka raha mpanondronao tonga dia misy soratra hoe mpanota. Na dia tsy hitanao aza hoe tsisy an'izany fa aza mamorina. Fa tonga dia izay ny ao ka rehefa mandray kara-panondro ianao, ny kopia nateranao tonga dia izay mpanota ny soratra ao. Automatique izay zavatra izay. Fa ilay identité faharoa raha te hiova ilay identité faharoa ao amin'ny Kristy ianao dia tsy automatique io. Tsy hoe rehefa lehibe feno 20 taona dia tonga dia ao amin'ny Kristy raha zay. Na hoe rehefa miditra sekoly alahady dia ao amin'ny Kristy aza. Na hoe rehefa mandray ny fanasan'ny tompo dia ao amin'ny Kristy aza. Na hoe rehefa vita batisa dia ao amin'ny Kristy aza. Tsy raisina ohatr'izany io zavatra io. Fa mila ateraka indray ianao zay ilay voalazan'ny Jaona 7. Ilay identité taloha nateraky ny nofo ianao, nateraky neny
tonga dia mpanota fa ilay identité vaovao koa mila ateraka indray ianao tahaka ilay tamin'ny voalohany fa ilay tamin'ny voalohany nateraky ny nofo ianao dia mandova ny zavatry ny nofo fa ao amin'ny Kristy kosa ianao ateraky ny fanan'Andriamanitra izay ilay hoe mila ateraka indray ateraka avy any ambony izay ny dikany ateraka indray ilay tamin'ny voalohany ateraky ny nofo ny dikany teny hoe Adama dia avy amin'ny vovoka ny dikany teny hoe Adama dia avy amin'ny vovoka ny avy amin'ny vovoka dia miverina ho inona vovoka fa izay ateraka Andriamanitra avy any ambony avy amin'ny fanahy kosa dia maninona misy fanan'Andriamanitra velona ao anatiny ao ka ny identité faharoa zany raha te hiditra amin'ilay identité faharoa ianao dia mila ateraka indray tsy ho valam-paratsika eto zany fa efa misy afatra momba an'izany ihany any anatin'ireny toriteny fohy izay ienoantsika ireny misy an'izany ihany saika ianao anaraka an'ireny toriteny ireny a raha mbola tsy araka ao izay resaka hoe ateraka indray izay fa mitohitsika ao anatin'ilay identité ilay identité faharoa izy tsika dia tsy identité automatika fa identité raisiny amin'ny alalan'ny fahaterana indray ka rehefa nateraka indray ianao dia reto amin'izay ny momba anao foanatreo ny momba anao taloha tsy fantatro izay anarana fiantson'olona anao taloha noho ny amin'ny zavatra nataonao tsy haiko na le mamolana le fotsy varavarana raha vehivavy na tsy fantatro fa ao amin'ny Kristy ianao foana zany tsy zany tsony ianao na le tsy haiko mety hoe le olona sarikenatra be le tsy miteny le jimoka be ao amin'ny Kristy ianao isory mihitsy le complexe rehefa ao amin'ny Kristy ianao tsisy an'izany complexe zany tsony efa olona vaovao ianao tsy le taloha intsony ty afatra ty raha voarainao tsara le identité dia mamafa ny ratrapo rehetrarehetra mamafa mipase ratsinao rehetrarehetra maivana ianao rehefa tena voarainao marina le identité vaovao ao amin'ny Kristy ka raha ao amin'ny Kristy ianao raha lasa ranabavy dia olona marina ianao tena marina kokoa ny olona no amarinina ianao no amarininaandriamanitra ianao taloha ianao a olona mpanota fa amin'ny Kristy ianao a olona marina inona ny dikan'izany olona marina izany voafafatreo no mampanotanao rehetrarehetra tsy fahamarinanao rehetrarehetra voafafatreo fa fiainana vaovao amin'izay no iainanao ao amin'ny Kristy ka zaho ary ilay izy raha ao amin'ny Kristy ianao a dia tsy olona mpanohitra an'Andriamanitra intsony voalohany izay raha ao amin'ny Kristy ianao a dia tsy olona tafasaraka amin'Andriamanitra intsony fa akaiky azy dikan'izany eo anilanao mandrakariva Andriamanitra velona ao anatinao Andriamanitra ny olona taloha ny olona ao amin'ny Adama lavitra an'Andriamanitra ny olona vaovao ao amin'ny Kristy dia ao amin'Andriamanitra dikan'izany tsy irery zany tsony ianao naizanaiza alehanao misy Andriamanitra miaraka aminao indraindray adinitsika zany zavatra zany hoe Andriamanitra velona 24 heures sur 24 ao anatintsika ianao ve mba miresaka amin'io Andriamanitra velona 24 heures sur 24 any anatinao io identité vaovao zany tsinona akaiky an'Andriamanitra sika Efesianina toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napahanakekeny rany Kristy alleloia Efesianina toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo miresaka ihany koa hoe fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napahanakekeny rany Kristy dikan'izany vokatry ny nataon'i Jesosy Kristy raha raisinao amin'ny finoana zany dia akaiky an'Andriamanitra ianao manomboka izao ao amin'Andriamanitra ianao manomboka izao manarakaraka an'izay ilay olona tao amin'ny Adama ozy isika teo dia olona mpandova fahafatesana fa ny olona ao amin'ny Kristy kosa dia olona mandova fiainana mandrakizay amen alleloia ary ilay fiainana mandrakizay tsy rehefa maty ianao vao hiainana fa izao ianao dia mena ny fiainana mandrakizay ianao efa migote an'ilay izy sady ianao dieny izao ary mitohy ilay izy rehefa tonga ny fotoana hialanao eto amin'ity tany ity tsarovy zany raha lasa ranabavy fa akaiky an'Andriamanitra ianao faharoa manana fiainana mandrakizay ianao aizany soratra masina manambaran'izany Jaona voalohany toko fadimy andininy faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo ary izao ny fanambarany fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra antsika ary aiza ozy izy zany fiainana zany ao amin'ny zanany ozy izy zany fa izay manana ny zanaka no manana ny fiainana izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana rehefa nateraka indray ianao dia tsarovy fa manana ny fiainana mandrakizay ianao na dia tsy manana ny zavatra rehetra nanan'ny olona izao tontolo izao azy
indraindray disfocustsika raha lasirana-bavy. Indraindray mieritreritsika hoe ohatrany tsy manana ny zavatra inanany ihanina, dia ohatrany malahelohelo ianao, ohatrany maniry zavatr'olo zany ianao. Fa androany fantaro ny identité anao, fantaro fa manana fiainana mandrakizay ianao zay tsy ananan'ireny olona ireny. Manana fiainana mandrakizay ianao zay tsy ananan'ireny olona ireny. Ny olona ao amin'ny Kristy ihany koa raha lasirana-bavy lava be ty raha ho tantarantsika eto daholo, fa ny ambangovangony fotsiny no resako aminao anatin'ilay hoe olona marina. Ny olona ao amin'ny Kristy ihany koa rehefa nateraka indray izy mandray an'ilay identité vaovao dia olona tsy baikony ota intsony. Mila fantatrao zany ianao tsy eo amban'ny fanangejan'ny fahotana intsony. Fa ianao efa nafahan Jesosy. Ny olona ao amin'ny Adama ny baikony fahotana, fa ny olona ao amin'ny Kristy dia olona afaka ny amin'ny fahotana, libre, nafahan'Andriamanitra. Aiza misy an'izany resaka izany? Romanina 8:17. Fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa amin'ny Kristy ny olona anankiray dia fanan'Andriamanitra no mitarika azy, fa tsy ny ota intsony. Ka noho izany raha lasirana-bavy malalo, aza manaiky ho baikony ny ota ianao. Aza manaiky an'izany fa nafan'Andriamanitra ianao, manana hery ianao afana manohitra an'izany. Ny olona ao amin'ny Adama tsy manana hery afana manohitra an'izany, fa ianao ao amin'ny Kristy manana hery anoherana an'izany fahotana izany. Tsy manana excuse ianao ny dikan'izany. Ka somary kelikely hery, somary ohatry. Non, ao amin'ny Kristy ny identité ianao manana hery anoherana an'izany ianao. Amen. Identité farany no resako aminao lava be ozy izy raha tany saina eto daholo, fa ny fototra ny resako taminao teo ny identité farany izay efa fantatsika foana dia ilay resaka hoe lasa tonga zanak'Andriamanitra. Jaona 1:12. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia ireo izay mino ny anarany. Inona ny dikan'izany? Raha tonga zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no miay ny fiainanao. Andriamanitra no miay zato isan-jato ny fiainanao. Tsy ny asanao no miay ny fiainanao. Tsy midika zany akory tsy asa ianao miasa. Fa zao aoko fantatra fa zanaka ianao. Andriamanitra no miay zato isan-jato ny fiainanao. Indraindray adinitsika izay hoe mahazanaka izay. Fantatsika ilay izy teorikement fantatsika hoe zanak'Andriamanitra. Fa raha zanak'Andriamanitra dia maninona ary? Raha zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no mitondra ny fiainanao. Andriamanitra no miay ny fiainanao. Ny dikan'izany tokony tsy manana matahotra ianao ny amin'ny vidim-piainana. Tokony tsy manana matahotra ianao ny amin'ny aretina. Tokony tsy zavatra ampatahotra anao satria Andriamanitra no miay ny fiainanao raha lasirana-bavy. Rehefa iainanao zany identité anao zany dia mahasamy laza ianao hoe avela ho avy ny zavatra rehetrarehetra. Fa za ao amin'ny Kristy Jesosy fantatro ny orenako. Dikan'izany raha lasirana-bavy amaranantsika anazy ilay ao amin'ny Kristy ny olona ao amin'ny Kristy ozy isika teo dia olona marina. Zany hoe izay zavatra rehetrarehetra momba ny Kristy Jesosy dia marina aminao avokoa. Kristy zanak'Andriamanitra, Andriamanitra izy, fa izay ihany koa zanak'Andriamanitra, ianao ihany koa zany zanak'Andriamanitra. Kristy marina, ianao ihany koa zany marina. Kristy masina, ianao ihany koa zany masina. Kristy nandresy ny fahafatesana, ianao ihany koa zany mandresy ny fahafatesana. Zay ilay hoe marina. Izay zavatra rehetra marina momba ny Kristy dia marina aminao. Fa inonao ve zany zavatra? Zay ny problème antsika. Tsy mino tsika. Tsy raisitsika ilay identité. Fa ataontsika teoria fotsiny dia mameno ny saina fotsiny fa tsy iainana. Fa raha iainanao zany raha lasirana-bavy dia tsy ny fiainana no hibaiko anao. Tsy izay fijerin'ny fiarahamonina no hamaritra ny momba anao, fa izay fijerin'Andriamanitra anao. Koa izay no afatritsika androany raha lasirana-bavy fantaro ny identité anao satria ny identité anao no miantoka ny mandrakisainao. Zay ny voalohany indrindra, ny identité anao no miantoka ny mandrakisainao. Ny identité voalohany fampiresantsika teo dia ny identité ao amin'ny Adama. Identité n'olona mpanota. Izay ao amin'ny Adama rehetra dia mpanota. Ny identité faharoa ny resantsika teo dia ao amin'ny Kristy. Ny ao amin'ny Kristy rehetra dia olona marina. Mandova ny famarinana momba ny Kristy rehetrarehetra.
zay ny mila mifantarantsika ny identité antsika voalohany zay. Faharoa, miankina amin'izay ihany koa ny hery miasa any anatinao. Raha ao amin'ny Adama ianao dia azagaga raha reradreraka sy kivikivy foana. Mety misy fotoana mahafinaritra ny fiainana fa inao any anatinao any reradreraka sy ohatr'izany satria ao amin'ny Adama ianao. Fa raha ao amin'ny Kristy kosa ianao dia fantatrao tsara fa le herin'ny Kristy no miasa any anatinao any. Ahafahanao miatrika ny fiainanao amin'ny andavanandrom-piainanao. Koa izay ny afatra fampizarana amintsika androany raha lasa ranabavy roa ihany ny identité misy. Roa ihany no ijerevan'Andriamanitra ny olombelona rehetrarehetra. Tsy hoe vavaka izy na inona nataony na inona tsy nataony. Fa roa ihany dia tsy inona fa ao amin'ny Kristy izy, ao amin'ny Adama izy azafady indrindra voalohany na ao amin'ny Kristy izy. Dia fantaro ny identiténao, ahafahanao miaina fanaraka amin'izay raha tena ao amin'ny Kristy marina isika. Antsika hitsangana ankehitriny saotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra izay. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora. Eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.